Haleluya. Ndao maky ny teny tompontsika. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tonga maro eto arabao ny akaikinao dia teninao aminy andray fahasoavany sy androany hoe Haleluya. Androany tsika araky ny efa nampanentanako tany amin'ny radio sy télé ny tapany voalohany eto anao délivrance isika, le délivrance ireo esprit territorial na fana zay mamatotra eo anivon'ny fianakaviana, na fana mamatotra ao amina tanàna anankiray, fana mamatotra eo anivon'ny faritra iray ho tapahantsika reny ozony reny androany. Amen. 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 Zay no anisan'ny vavaka ho ataontsika amin'ny tapany voalohany tonga aloha dia vakiko ny tenin'Andriamanitra rehetra izay tokony ho henoantsika eto amin'izay mba tsy eritseretanareo rehefa vita ny délivrance atao koa dia sodozy izy nareo zao ve vao hanomboka indray ny toriteny fa tonga dia efa raisitsika tsara eto fotsiny ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jaona toko fahatelo, Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo miara-mamaky ray roa telo teneno mafy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy tsy ho ho very very zay zay rehetra rehetra mino mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Tavy amen. Amen. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Jaona toko faharaiky amby roapolo, Jaona toko faharaiky amby roapolo andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fa ano ary ny ondry keliko. Hoy indray izy tamin'ny fanondroany, Simona zanaky Jaona, mo tiava ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy Jesosy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony, Simona zanaky Jaona, mo tiava ianao. Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe mo tiava ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fa ano ary ny ondrikeliko, ondriko. Amen. Atao amin'ny Luka toko fahavalo ambin'ny folo, Luka toko fahavalo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo. Raha mandray noty ianao dia raisy tsara daholy. Manao hoe ary rehefa nandray zany teny zany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao, mbola diso zavatra iray loha ianao. Loha tonga dia vakitsika ery amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, inona nataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Hoy Jesosy taminy, nahoana no ataona hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mety vavolombelona mandanga, manajany raha ianao sy ny reninao. Ary kosa izy, izany rehetra zany dia efa notandremako atsy ny zafony mbola kely. Ary rehefa nandre zany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao amin'ny dio ny fanananao rehetra, ka zarao amin'ny malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary vy manaraka. Haleluya. Atao amin'ny Petera voalohany toko fafito, Petera voalohany toko fafito, Petera voalohany toko fafito, eo amin'ny azafady Petera faharoa toko voalohany andininy fafito, Petera faharoa toko voalohany andininy fafito. Ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, fitiavana nino ny rahalahy. Ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Amen. Araky ny efa nambarako teo dia
ivavakantsika amin'izao tapany voalohany zao eo amin'ny atsasakadiny eo angamba nanaovantsika nyity vavaka lehibe ity anapahana ireo karazana ozony izay mamatotra anao sy ny fianakavianao, mamatotra anao sy ny ankohonanao, mamatotra anareo mianakavy. Misy olona miresaka amiko ary tena tsapako fa tena misy ity fanahy ity tena misy ity fanahy ity ary ho afaka amin'ireo fanahy mamatotra anao reo ianao androany. Ataovy aleluia mafy zany. Haleluya. Misy karazana olona mana-tsaina be daholo izy menakavy. Manina hoe maranitra be daholo, manam-pahaizana be daholo, manana diplôma be daholo. Nahita an'izany tamin'izay miperaka tany Andravoahangy taloha, ile taranaka tena izy menakavy. Zany miteny anglais zany ary miteny français zany ohatra miteny gasy varararaka. Tena mipopoka mihitsy. Izy amin'io manana bac +5, bac +6. Tena mahay, tena mahay, tena mahay, tena mahay. Ary manam-pahaizana. Fa izao izy menakavy reko katy maso daholo. Miala tsiny am'le manao solomaso anareo le katy maso. Izy tsy mbola hoe solomaso le hitanareo le mba misy mako mba manao solomaso dia mba le mba normal reny. Fa ny azy le lopo be reny mihitsy. Le inona hoe lopo. Hitanareo le ambony degré be reny le tena izy menakavy manao an'iny daholo. Fa ny mampiavaka azy izy menakavy manana ati-do be daholo. Izany hoe misy fanahy tsara ihany ao anatiny ao, fa misy fanahy ratsy ihany koa. Dia nitovizan'ireo fianakavian'ireo koa nalana vavy, nalana vavy dia tsisy manambadina ny ray ary. Manina hoe tsisy manambady nefa manam-pahaizana be. Zany ny atao hoe malédiction familiale, ozona eo anivon'ny fianakaviana. Misy ny ray eo anivon'ny fianakaviana tena tsisy mahay ninina ny ampianarana, tsisy afaka CP zany, dia tsisy afaka BEPC zany, dia ohatra ny donto daholo ny saina rehetrarehetra donto daholo dia ary amin'ny rambony ary daholo izy menakavy. Maninona hoe izy nefa nahita fianakaviana ohatr'izany, za tsy hiteny hoe nareo menakavy fa izy nefa nahita fa misy nanareo manangatana anareo ary mahatsapa mihitsy izay menakavy za. Le ary amin'ny gisitra ary foana, ary amin'ny gisitra ary foana dia mametra-panontaniana mihitsy ianao. Nareo menakavy ny telo nanala CPE daholo ny piraitam-po tsisy afaka, inefatra nanala BEPC tsisy afaka. Baka moa dia efa tsy resahana tsony fa aza miresaka an'izany paster. Fa misy fanahy mihitsy manidy ao anatin'ny saina. Ary le izy gaga ianao fa ao aminareo menakavy ao ihany, ao aminareo menakavy ao ihany. Ho afaka ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary izy io misy isan-karazany. Le avy aty amin'ny mamany ohatra maranitra ihany mahay daholo ihany, fa le avy eo amin'ny dadany dia nahavariana fa le zanaky dada rehetra dia nisy any ozona ohatrany tsy mahay ninina io. Manina moa tsika no anatanteraka n'ity vavaka ity androany. Tena mila afaka ianao androany raha lasiana bafy malaka. Mila afaka ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Nahita vehivavy zay ozy izy vehivavy tadiny tamatavy no hitako ty vehivavy ty. Madama kely zay izy madama kely mba tsaratsara tare ihany. Rehefa mijery azy ianao mba tsaratsara tare ihany, mba tena tsaratsara tare kely ihany. Madama kely zay izy. Zao ny resaky vehivavy io tamiko. Zay paster ozy izy zay menakavy misy ozony fisotro toka. Mamanay maty fisotro toka. Ny anadako anankiroa maty fisotro toka. Ny anadako anankiray maty ny sotro asidrana batery. Nalainy ozy izy io asidrana batery io nataony solona toka. Dia sotrony dia maty izy paster. Io madama kely io zao paster ny teniko. Za ozy izy mimpananatra an'ireo anadahako ireo,
mpananatra amin'ny mamanay fa nareo ve olona daly fa ino ty mahazoatrynareo amin'ny toko ty fa tsy hitanareo ve reo avantsika maty ny toko reo fa inona ny antony isotroana toko ajanononareo itoko io za pastera ny mpananatra an'ireo izy izy ary za zao no mitomano ozy izy misotro eo fa inona ozy izy anao afaka fotoana fohy le anabavy misotro toka 3 litre isan'andro fa mahavariana ihany koa tsy maty n'le toka izy tsy maty na toka fa misy an'izany tromba sakalava zany ao anatiny mialatsiny raha misy sakalava tonga eto fa zay moa ny anarany ohatra ny tromba misotro toka be zany 3 litre no hoan'ny vehivavy io dia misy fotoana izy miaraka amin'ny zanany kely tsy mody atrano fa eny amoron-dranomasina ny matory rehefa mamo tsy mody atrano fa matoritory eny amin'ny sisin-dalana eny za zao pastera ozy zao mahazo azo eritsereto hoe teo afaka mitoka pastera misy fanahy mamatotra misy fanahy mangeja tena teo afaka ozy izy za mpananatra ny mamako za mpananatra ny anadahako mpananatra ny raitapo amiko fa tratra pastera tratra tena misy ny fanahy tompoko misy ny fanahy ary fanahy io ny atao hoe esprit territorial na hoe fanahy eo amina toerana anankiray fanahy iza hoe amin'ny toerana iray rehefa mijery nyity tantara ty ianao eto amin'ny marika toko 5 iverenako marika toko 5 eo amin'ny 9 vakiko satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amty lehilahy ty ry fanahy maloto dia nanontany azy Jesosy hoe iza moa ny anaranao ary izy namaly hoe Legiona ny anarako iza ho ny anarany Legiona ny anarako satria maro zay ny ato ary ny fona mafy tamin'i Jesosy izy mba tsy horoahany hiala amin'izany tany zany mba tsy horoahany aiza hony hiala amin'izany tany zany zany hoe nangataka zany le devoly mba hijanona aiza ihany eo an-tanàna eo eo amin'le tany eo ihany eo amin'le tanàna eo ihany ino atao hoe esprit territorial zany hoe fanahy miasa amina tanàna anankiray amina fianakaviana anankiray amina faritra anankiray dia tena te hijanona ao izy manandevony olona ao izy efa nazavaiko tamin'ny télé sy radio zany no mahatonga an'le fanahy hoe miala ato amin'ny dadatoanao le fanahy dia mifindra tsy amin'ny eny faranareo dia miala amin'ny eny faranao dia mifindra eo amin'le zandrinao lahy anankiray dia miala ao dia mifindra ao aminao dia mifindrafindra miodikodiny eo ifanahy ratsy io miodikodiny eo io miala atsy dia mifindra atsy dia na inonareo reo ary mahatsapan'izany eo amin'le tanàna misy anao eo misy fotoana mandehibe mihitsy ny tsenanao dia enina hoe tena tahina raboly ianao miala ny trosa tampotampoka eo tena mahita mihitsy ianao hoe miletika tampoka ny fiainanao dia misy fianakavianao indray eo ambadika eo tsy mivavaka na tsy fantatro na mivavaka na tsaiko ohatra metimety tampoka ny fiainan'le fianakavianao dia ny anao indray ohatra miletika dia ny anao indray rehefa miakatra indray ny fiainanao dia misy ohatra miletika tampoka indray eo akaikinareo eo ary mety ampiray-tampo aminao nareo le menakavy ray tanàn'ireo ihany dia mifandimby boka ny troso ao nareo fandimby tratsana fahantrano ao nareo fandimby tratrana blocage ao nareo misy karazana fiainana fianakaviana tratra ohatra zany miodikodina eo lay fanahy eo aminareo piray-tampo dia na andray izy io tsy any amin'ny resaka arabola fa eo amin'ny tokantrano fandimby korotanin'le devoly eo ny tokantranonareo nareo mivady nanomboka ny lamina tokantranon'le zokinareo vavy matondra eny mikorotana etsy dia le zokinareo vavy matondra eny nisy fotoana ny lamina dia mikorotana indray le zandrinareo faralahy dia kaky ianao avy ny lamina indray le faralahy miverina mikorotana indray nareo mivady dia ohatra miodikodina eo amin'le tanàna eo esprit fanahy miodikodina amina fianakaviana miodikodina amina tanàna ozy izy le devoly maty an'i Jesosy aza roahady nandeha lavitra izahay aloha zay eto amin'ity tanàna ity ihany eto amin'ity faritsy ity ihany raha mahatsapa an'izany ianao
ohatrany misy fanahy miodikodiny zany. Zany nisy fotoana matsapan'izany ary manomboka eto tsika mila sensible. Halleluja. Mila maninona hoe tamin'ny roa tokom-bolana tany hoany na tapa-bolana teo eo zay. Misy fotoana na zaza nyresaka tamin'le mpikarakara sosial ato amintsika pastera izy ty le mpikarakara sosial am'resaka faty ty Henri. Nisy fotoana hitako izy ohatrany mba misaotra ny tompo fa ohatrany mba tsy de misy maty firy zany. Halleluja. Misy fotoana mako ifera-pary tonga ampiangonanao. Ifera-pary be da be. Misy indraindray raha isan'andro. Maty ny zanaka ihany, maty ny vadiny ihany, maty ny mamany ihany. De mifanesy eo fera-pary. De indraindray le rahalahy Henri, pasteur Henri tsy maharaka an'le famangina faty. Fa betsaka le fera-pary. Fa mahafinaritra tamin'ny nisy fotoana tsy haiko na firy volana zay ohatrany mba tsy nisy fera-pary tonga mba tsy de betsaka moa zany. Maty moa ve tsisy maty ihany. Fa mba tsy de nisy manerana Antananarivo mba tsy de nisy. Fa nisy fotoana tapa-bolana zay na eno anabavy anankiroa maty eo Piterahana. Manino hoe maty ny anankiray asana larobisa hidiny izy iny. De maty ny raiky koa ny anankiray. De le zavatra enikeninao zany misy fanahy mandalo zany. Misy fanahy mandalo zany. Ny afaka pitsiny indray ana eno eto mambavaka pasteur fa misy vadina mpanompon'Andriamanitra maty eo kibon'le zanany. Ary raha vao tsy afaka androany io de ho faty hatramin'ny reniny. De ohatrany misy fotoana ianao maheno zavatra ohatrany hoe fanahy mandalo. Fanahy mandalo mikasika amin'ny fiainan'ny olona hoe maty eo Piterahana. De ohatra misy resaka hatramin'izay tsisy an'izany fa ohatra misy zavatra mandalo zany de fanahy tsy mandeha lavitra fa mifindratsy. Eto nampaherezako tsara anareo raha lasanabavy. Rehefa maheno zavatra ohatr'ireny ianao de mila mandroaka. Mila maninona hoe mandroaka an'ireny fanahy reny. Na eo amin'ny fokotany misy anao ary jereo ange remarque hoe misy fotoana amin'ny fokotany misy anao tsisy olona maty mihitsy. Na eo amin'le tanàna manodidina anareo ao tsisy olona maty mihitsy na ny ray ary mandritry ny 2 volana 3 volana tsisy nizaniza maty. Fa jereo ange fa vao misy akiray maty ao de ohatra mifanesinetsy zany hoe zay koa ranga te hiandry faty atsy. De ohatra ny fanesinetsy indray misy anaky 5 enina ary raha tsy mailo anao amin'iny mety ho tafiditra ao an-tranonao. Am'ireny anao mila mailo. Misy fanana fahafatesana tadiditra indray eto. Delivrena amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fanana fahafatesana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Eto avy amen zany. Zany zavatra zany mila takatsika fa misy zavatra ohatry zany. Eny amin'ny fiarahamonina. Raha vao hitanao eo amin'ireo mpiara-mivavaka aminao. Mpiara-mivavaka na eo nivon'ny fianakavianao na eo nivon'ny akonanao na eo nivon'ny ray tanàna aminao eo misy fanahana vakitrano zany. Fanahana ina hoe vakitrano. De aza mipetrapetraka. Fa de voly mandalo reny eo amin'le tanàna misy fanahy de miala amin'le akiray izy de te hitsofokatsy. Miala atsy izy de te hitsofokatsy. Raha vao hitanao eo amin'ny tanàna fa misy fanahana fahantrano. Misy fanahana ina hoe de aza mipetrapetraka. Aza mipetrapetraka hoe potika amin'ny fiainan'ny anina tatsy de potika koa ny fiainan'ny dadafara. De ny an'le zandriko lako ohatra ny rava mihitsy ny fananana. De jerenao fotsiny hoe niatsy rava fa mila mailo ianao fa fanahy eo amin'ny tanànanareo fanahy fandravana io. Ary mila mandroaka, mila manapotika an'io fanahy io ianao. Mazava sa tsy mazava zany. Raha vao misy zavatra hitanao fanahana fisaraha-panambadiana eo anivon'ny akohonana, eo anivon'ny fianakaviana, de zao ny tenin'le devoly. Ozy izy eo amin'ny 10 ary ny fona mafy taminy devoly mba tsy roany hiala amin'izany tany zany. Mba tsy anina hony? Mba tsy roana hiala amin'izany. Le tian'le devoly zany de zao eo amin'le tanàna ihany de miodikodina eo amin'le tanàna ihany de miodikodina amin'le fianakaviana ihany. Raha mahatsiaro ianao fa misy an'izany ny androany
ho tapahantsika zany ozony zany ary miala ao anatinao zany Amen. ho ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany androany tovy amen na mafy Amen. mazava za tsy mazava zany ny teboka voalohany tiako tenena anareo tandre mivarim-bariana ahoana hoe Tandre mivarim-bariana. tandre mimangatsitsika zany ny mahatonga an'ireny le jerenareo a raha vao may misy accident-na moto indray mandeha misy fotoana io accident-na moto io tsisy mihitsy herinandro a fa misy fotoana io vao misy indray mandeha dia ohatra maheninona foana ianao Accident. misy accident foana misy fotoana io accident-na tomobile io tsy misy jerevako ke rehefa manomboka farafaran'ny taona iny eo eo amin'ny volana desambra eo akaikaiky ny desambra eo fa misy karazana accident etsy karazana accident iry satria io fanahy isaky ny volana desambra io zay mamono olona manao accident te hijanona eto Madagasikara zany ny anisan'ny namangin'ny tompo ahy eto amin'ity fireneny ity mila vahana zany androany Amen. ataovy aleloia vahana ny fanamamatosanao sy ny fianakavianao androany Amen. vahana ny fanamamatosanao sy ny tanindrazanao Amen. fanamamatosanao sy ninona hoe Ny tanindrazanao. misy aminareo reo mako tena mahatsikaritra an'izany nareo hoe izay rehetrarehetra vany arivo mamo zao daholo ny zavatra mahazo anay vany arivo mamo dia eo amin'ilay tanànanay eo zao daholo ny mahazo anay misy aminareo reo mahatsapa an'izany izay menaka avy avany afaratsio eo amin'ilay tanànanay eo afaratsio zao daholo ny fanamamatosanay itovizana io raha mijery ianao zao aty Afrika fa na inona ny tena mamatotra ny olona aty Afrika teneny mafy zay mahay fantrano dia misy fanahy anankiray koa mamatotra aty Afrika ady atrano inona hoe Ady atrano. taiza ianao ny mbola nahita an'izany tany Allemagne hoe ny miaramila Allemagne nanongana n'inona izy ity chancelier tao na ny filoham-pirenena tao taiza ianao mbola nahenao zany tamin'ny France hoe nisy an'izany ady atrano zany ady atrano na ny miaramila nanongana ny John Biden tany Amerika na dia tany Azia raha tsy nisy an'izany fa aty Afrika dia tsy afa-miala ary io izy zao io eto Madagasikara io a efa mandodondodona indray izy io fa horoatsika izy io amin'ny anaran'i Jesosy horoatsika izy io amin'ny anaran'i Jesosy Amen. tovy aleloia mafy zay rehetra lahatra amin'izany Alléluia. misy fanahy tsy te hiala amina faritra iray tsy te hiala aty Afrika fanahin'ny fahantrana sy ny fanahin'ny ady atrano sy ny fanahin'ny famono raha mandrika misy devoly ary ireo devoly Afrika ireo tsy te ho any Eropa ato Afrika ihany mety aminay ozy izy Tsy tafiditra. tsy tafiditra any le devoly satria le esprit territorial ao anatin'le territoirany zareo ihany territoirany zareo ihany ny eto Madagasikara fanahy fahantrana dia na dia mipino ary tratra ny fahantrana ny fahatakarana an'izany dia mahatonga anao tsy anaky intsony tsy maintsy ho afaka ianao androany tsy maintsy ho afaka ianao androany Amen. Amen. mba saika ny tany a eo anivon'ny fianakavianao sy ny akonanao na any amin'ny tanàna misy anao any iza mahatsapa an'izany hoe misy an'izany eo amin'ny akonanao na fianakaviana natsangana io tanàna iza aminareo reo ny tena te ho afaka anampy amehery anao Jesosy androany Amen. Amen. tovy amainina mafraresireta amin'izany ianao Amen. ho ravatsika io fatona io zaho a tena misaotra ny tompo fa men'Andriamanitra atsika ny hery sy fahefana men'Andriamanitra atsika ny hery sy fahefana fa tena misy tompoka io fanahy io fanahana fahafatesana mandalo ny ala vao amin'ilay tokantrano ray tozy izy hoe aloha zay hitsofoka kely atsin'ray tampotampoka eo anatin'ny fokotany misy fatin'olona anankifolo ao anatin'ny herinandro manodidina ny tranonao dia enao rehefa mahita an'ireny aza mijery fotsiny hoe ay atsy koa misy maty atsy koa misy maty men'Andriamanitra fahefana ianao roainy fanahy mba tsy ho tafiditra ao anatinao ao fa afaka midemande izy
Ary amin'ny fotoana lepino ino tsara ny fanazavako. Amin'ny fotoana lepino mangatsitsiky. Manina hoe? Matoritory. Varimbarina. Dia ozy ireo devoly ireo miala ireo. Niala tao amin'ilay mpanompo sampy tao ilay devoly. Le fanany fahafatesana, le olona moa efa maty. Dia niala tao. Dia ozy ny devoly matsy an'i Jesosy. Alao mba hidirana kely tsy fa mangatsitsiky. Zany na tonga n'Andriamanitra ny teny. Fa raha miala amin'ny olona fanaratsy ray. Dia mandeha mitetin'ny tany tsy misy rano izy. Misy fanandray miala eo amin'ilay territoire mihitsy. Fa any amin'ny tany désert izy mitetin'ny tany tsy misy rano. Ka zao ny voalazan'ny Baiboly. Rehefa miverina ozy izy ireo devoly ireo. Hitany voasasa letrano, voafafary madio. Dia zao ny teniny hiverina any amin'ny trano izay nisy ateo aloha. Ary raha miverina izy dia mitondra fanafiry. Fito ratsy noho izy. Fito ratsy noho izy. Ka ny hafarany zany olona zany ratsy noho tamin'ny voalohany. Zany ny ampitandremako atsika mangatsitsika ireo. Zany ny ampitandremako anao mananjanaka lasy mananjanaka vavy. Aza vela angatsitsika ny zanakao. Aza vela torotoro ny zanakao. Fa reny fanahy mivoaka amin'ny olona ireny possible hiditra ao amin'ny zanakao. Zany ngera lasana vavy ny anaovana vavaka matanjaka e. Tsy tokony avarimbarina anao e. Na reo tanora reo aza varimbarina. Satria amin'ny fotoana ianao varimbarina dia miala reny fanahy ratsy reny. Dia mety hitsofoka tampoka any aminao. Hitsofoka tampoka any aminao. Amin'ny fotoana tsy eritreretina akory. Sanatria ianao eny ambony tomobile, ianao mandeha eny amin'ny trottoir, mandeha tsara eny amin'ny trottoir eny ianao. Misy olona idirany devoly avy any, mitondra tomobile tapaka frein. Ianao le tsy niambina, ianao le avy mijangajanga, ianao le mangatsitsika amin'ny fanomponan'ny tompo. Ozy ny devoly tonga dia hitsio any io. Miditra ny fanahy fahafatesana. Zany mila iarovana. Ozy ny teny Jesosy hoe miambena mandrakariva. Mahonona tena dia miambena. Fa amin'ny fotoana ianao varimbarina amin'ny fanomponan'ny tompo dia miditra ireny fanahy ireny. Miala atsy izy dia mitsofoka ao aminao. Dia zany angera lany mahatonga eno tsara zao fanazavako zao. Efa nety ny fiainanao teo aloha. Nisy fotoana efa nety ny fidiram-bola. Nisokatra ny lalana. Efa nananasa tsara ianao ranabavy. Nety tsara ny karama. Tampotampoka eo ianao le tsy mivavaka tsony. Ianao le varimbarina. Ianao le nangatsitsika dia ozy ny devoly. Alao hidirana kely le tsy le fanahana blocage. Alao zay mba efa niala tato zay fa alao hitsofoka atsy. Dia niala tamin'ilay olona anankiray izy dia afaka io olona io fa nitsofoka ao aminao dia ianao miblokeny. Satria ny ianao miblokeny, satria ianao miverina nangatsitsika, satria ianao natoritory, satria ianao varimbarina dia ozy ny devoly. Alao hitsofoka kely eo indray zay. Amin'ny fotoana ianao tsy miambina, tsy eo amin'ny gôl, tsy eo amin'ny but gôl, dia miditra amin'ny baolina. Mamono baolina ny fahavalonao. Mazava sa tsy mazava zany. Dia zany ny fanahy territorial io. Raha vao tsy miambina ianao dia le fanahy tao amin'ny dadatoanao mitsofoka ao aminao. Mitongona ange zany ry havany. Zany ny mahatonga an'le hoe hitanareo. Zany ny mahatonga an'le hoe raha efa nahianao ny ty tantara tena fa mino fa efa naheto. Tsy nety maty mihitsy hono le olona. Nanina hoe? Tsy mety maty mihitsy. Herinandro olona izy nialaina teo foana. Dia nindritsindritra teo nialaina foana. Nialaina foana. Dia nitady olona andray ny tanany hono izy. Nitady ny zanany andray ny tanany. Dia tsy nety maty mihitsy olona io fa nijalijaly teo. Mandra-pisin'ny olona naninona? Nandray ny tanany. Dia rehefa nandray an'ilay tanany dia idina no nitranga. Nifindra le fanahy. Dia vao nandray ny tanany le olona dia maty. Nifindra le fanahy. Esprit territorial. Eo amina faritra anankiray, eo amin'ny fianakaviana anankiray. Anontaniana eo nilanao rianao ve zany? Mazava aminao ve zany hoe? Izy mazava tsara amin'izany. Ataovy aleluia. Tandremo mangatsitsika. Tenenina eo nilanao tandremo mangatsitsika hoe. Tandremo mangatsitsika. Aleluia. Vakiko ny 21 dia hanao délivrance tsika rehefa avy eo.
ary nisy kisoa maro andihany iray nandrasana tena akaiky andihany ray nandrasana tena akaiky ny tendrombohitra ary ny fona taminy ireo devoly ireo ka nanao hoe alefaso zay ho any anatin'ny kisoa mba hiditsany aminy dia nekeny Jesosy ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao anaty kisoa niditra taiza hony ary ireo kisoa andihany ireo dia nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any anaty ranomasina tokony ho 2 arivo ny isany ka dia maty tany anaty ranomasina izy asivitehaka mafy rahalasina bafy Alléluia. ataovy aleluia ohatrany tsy ao tsara zany aleluia anareo zany ataovy aleluia Alléluia. iresaka momba ny kisoa ny kisoa dia anisan'ny biby tian'ny devoly manino ny kisoa Biby tian'ny devoly. anisan'ny mahafinaritra ny devoly tompoko no mitsofoka ao anatin'ny kisoa Mety be aminy. mety tsara aby mihitsy ary manakariva ny devoly rehefa tsy mahita olona hidirana dia any anaty biby izy no mitsofoka ary tsinona kory biby fa biby maloto biby manahoana hoe ny baiboly dia milaza fa ny kisoa dia biby maloto eo amin'ny Levitiko sy toko faraka 12 misy ny atao hoe biby madio misy ny atao hoe ny mampaloto azy dia tsotra henonareo tsara tsy le hoe izy miosopotaka akory mampaloto azy ny mampaloto azy tsy le hoe izy tsy mandro akory le hoe iny fotsifotsy be iny dia ohatrany misy tsikoko maintimainty be iny tsy iny ny mampaloto azy fa ny baiboly rehefa milaza hoe maloto dia le nofony izy io mihitsy le nofony ao amin'ny tovany ao anatin'ny nofony ao anatin'ny tovany kisoa io mihitsy ao aminatin'ireny biby reny dia misy mikroba misy aretina misy inona hoe Arety. misy aretina sy mikroba maro ao karazana aretina maro ao anatin'le nofony biby io ary zany no ilazan'ny baiboly azy hoe maloto tsy izy mihinana tsikafona akory tsy izy mihinana sisan'olona akory ny mampaloto azy fa no le nofony ao anatiny le hena ao anatiny izay misy karazana aretina mahatonga ny olona tratrany cysticercose bilharzose cysticercose bilharzose ina daholo le oziozy reny ina misy karazana aretina misy oziozy reny reny mandrakarivo le lazay ny dokotera misy kankana any amin'ny atidohanao dia avy amin'ny fihinanana hena kisoa avy amin'ny fihinanana hena kisoa dia miditra anatin'ny atidohan'le olona ary zany no itiavany devoly azy itiavany devoly mitsofoka ao anatin'ireny kisoa reny dia amin'ny fotoana le olona satria misy amintsika iny tsy mahalala ninina misy amintsika te hinana kotileta fotsiny a te hinana tavy kisoa te hinana ravitotsy hena kisoa dia ozytsika hoe matsiro fa ny sainginy tsy ao an-tsainao dia zao reny karazana biby reny dia mora hidirana fanaratsy dia amin'ny fotoana le olona mihery mihinana an'io tia tsiketo fa ao ny diabeta ao ny tension fangaro daholy mararain cysticercose bilharzose reo karazana aretina vatan'olona sarotra sitranina dia avy amin'ny kisoa hitanareo secret ato amin'ny vahony oloko izy nefa vita batisa tato amin'ny vahony oloko atsangany an-tanà teneny eo anelanao rapitsy fandraisana hoe Rapitsy fandraisana. taovy aleluia aza ahoana hoe rapitsy fandraisana amen hitanareo secret tsika ato amin'ny vahony oloko raha vao mivavaka ato le olona dia manomboka tsy mihina kisoa intsony izy Alléluia. ary raha vao tsy mihina kisoa io olona io tonga dia salama ho azy io sy Alléluia. hitana ho azy io ataovy aleluia Alléluia. tsy mangididy tsotro ny vatanao tsy mahalemilemy zany tsotro ianao
tsisy aretina tsony ny anatin'ny tsinainao any tonga ianao dia salama ho azy ny vavononao rehetra Alleluia. izy izy hatramin'izay ny vavahany tato tsy nararirarytsody natsangany eo tanana ataovy aleloia mafy be zany tsy nararirarytsony ataovy amen Amen. fantatro ve le secret vao nanomboka mivavaka tato ianao dia tsy vitany hoe ny délivrena ny vavahana fotsiny fa najanonao ry BM akory tsy be molitsy fa inona ny anarany biby maloto vao najanonao io dia tsisy dia voly afaka makasika anao tsony ataovy aleloia mafy zay Alleluia. dia zany ny mahatonga mpivavaka ny vaony oloko vao mivavaka ato ianao dia lasa tsy nandeha dokotera tsony fa salama tsara ianao afaka soma tsara ianao sitrana soma tsara ianao Ataovy alleluia. 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 miteny an'izany ho anareo marary rehetra tonga eto atao ny vaon'ny oloko mariana tsara tsy fady kisoa zany tsika ato teneniny eo anila anao ato tsy fady kisoa zany Tsy mifady kisoa. tsy mifady ato afaka mihinana ianao raha te ihinana ianao mihinana na rariva ary ndahana mihinana sady pastera koa tsy manara-maso ataovy maininy zany ary nahitako ary ianao vao mainka ampahereziko mahereza raha laha sady safosafoko ny lohanao amen ato zany tsy fady kisoa zany amen teny anao zay fandroany eo anila anao tsy fady kisoa zany atao tanana ato Tsy fady kisoa ato fa afaka mihinana tsara se raha te hihinana mazava sa tsy mazava zay fa miresaka aminao an'izany a milaza tsara aminao amin'izany a ho fantatrao ny antony hoe aive zany ny antony tsy hinanana ho anareo marary manana retiny manandrama manomboka androany fa vao manapa-kevitra ianao androany dia androany ihany dia ho hitanao zany fanasitranana zany fa tsy ajanonao anatinao tsony io aretiny io jereo nge za mandrakariva mivavaka ho an'ny olona dia misy olona tonga dia falifaly mihitsy nisy fotoana mivavaka madama zay tany a France dia vao mivavahako izy setrana pastera ozy tena marary zany madama zany marary eo mitratrany eo dia misy devoly manery an'io tratrany io tena poritra tena hoe tena mijafajafa tena mitomany io tratrany io zany tena manahitaina ohatrany misy manaporitra amin'ny painsa mihitsy piterina dia mivavaka ho azy a madama tany a frantsa tany izy io na herin'ny fandarako tamin'ny Facebook izy dia izy amin'io any amin'ny 600 kilometra mipetraka dia sitrana pastera ozy izy za iavona tsy aro tena maivana nafaka tanteraka salama pastera alleloia manafaka jesosy tena efa nijoro vavolombelona tsara tonga ny herinandron'iny izy niona tamiko indray pastera fierina ndray le aretina pastera ka za moa zany amin'le hoe olona vaovao izy dia tsy miresaka kisoa aminy mihitsy fa efa sitratriny izy marary ny ray a pastera nanomboka latsinainy a pastera narary dia nanontaniako izy inona ny lokanareo ny alado nge nakisoa ny lokatinay pastera ozy fa nataony ny zanako tsara masaka tsara voatery tsy maintsy nyteneniko zao aranabavy tena tsy maintsy tsotra amin'ny marina aminao io aretinao io avy amin'ny devolo ary ato amin'ity fiangonana ty tsy hoe mifady kisoa zany ato tsy mifady kisoa fa afaka mihinana raha te hinana fa zao aranabavy tena tsy maintsy ho teneniko aminao ny marina raha mety aminao aza andrama aloha tsy mihina kisoa ao anatin'ny roa volana alleloia roa volana aloha momeko azy ohatrany hoe mba dokotera azy zany alleloia tenenao an'izay ho amivadinao hoe mba nytenen'ny pastera hoe mba tsy mihina ohatran'ireny hoe dokotera miteny hoe tsy mihinana ronono hoe tsy mihinana atody sa hoanao izy nareo dia mba andramo aho vao nanomboka najady ndray le kisoa nanomboka ny asalama ndray izy tovy alleloia ka edinao zao zavatra resako zao edinao zao zavatra tantarako aminareo zao amin'ny fotoana le olona mihinana ny biby maloto miverina mitsofoka andray ny devoly manina hoe verina mitsofoka andray zay ny hitandray manara-lasana vavy malala
dia efa niala tao anatinao blocage, niala ny sakany, efa nilamina ny tokantranonareo mivady, efa tonga vita, efa nilamina ny fiainanareo, fa nanome hirika idirany devoly. Dia miverina daholo indray le fanahy, fanahy ao anivon'le fianakaviana, fanahy ao anivon'ny fianakaviana. Ivavaka ohatra ho androany ho afaka ianao. Izay mino rehetra manao vamainina ho afaka ianao. Raha mahatsapy ianao androany, ianao ihany ny mahalala hoe zao ny fanahy mamatotra any Menakavy, zao ny fanahy mamatotra amin'ny akonako, fa nagisitra lava ny zanakay, fa na tsy mety misokatra mihitsy ny sainy. Fanahana fijangajangana sy fanalanjazy, fanahana fisarapanambadiny. Ianao ihany ny mahalala hoe zao ny mahazo any Menakavy. Ianao ny mahalala hoe tratrana fanahana ino izy ty, tsy haiko daholo inona ny fanahy mamatotra anao. Fanahana fahafatesana tanora, fanahana accident, fanahana tsy haiko blocage tous. Efa afaka kely dia miverina ray, afaka kely dia miverina ray. Tsy miala lavitra mihitsy le devoly, fa ozy le devoly hoe avelao zay eto an-taninany eto ihany, avelao zay azaroana lavitra zay ozy izy. Rehefa maty eny ireo kisoa reo le rehefa maty ireo kisoa reo tany an-dranomasina, le devoly nga miara-maty taminy tao, le kisoa maty tao, fa izy miverina reo dia nitsangana, dia ozy izy aza indray nidirana eto an-tanany eto, aza indray nidirana eto an-tanany eto. Izany ny mahatonga an'le hoe eno tsara, misy fanahana ambala velona, fanahana ino hoe ambala velona, reny fanahana ambala velona reny mandrakariva ankizy vavikely ny tratrany reny. Dia raha vao misy anankiray tratra dia mijanona amin'iny anankiray iny ve, lasa tonga dia miparitaka 2, 3, 5, 10. Any ka raha vao misy anankiray tratra na misy anaky 10 mihetsika ao, dia atao inona ny sekoly, akatona mihitsy le sekoly, akatony mihitsy aloha ile sekoly io lycée io, satria miparitaka le fanahy. Androany ianao mahalala ny fanahy mamatotra anao, aza manaiky raha tsy ho afaka androany. Amen. Mitsangana eo amin'ny plasy misy anao, mitsangana eo amin'ny plasy misy anao. Nanareo aty amin'ny 3 frères, rehefa avy eo tsika hiditra amina sujet hafa. Nanareo aty Karobato, nanareo aty amin'ny sampana rehetra aty, tiako ianao hitsangana eo amin'ny plasy misy anao. Akipio aloha masinao azavady, akipio masinao. Dedinio inona io fanahy mamatotra anao sy ny akonanao io. Misy fanahy tafita voarendrika zany, le efa akaiky ho tafita dia eo vao miletika. Efa mieritreritra efa tafita, efa mieritreritra efa milamina ny zavatra rehetra. Ary mahatsapa an'izany ianao tsy indray mandeha tsy indroa. Ary mahatsapa an'izany ianao ny vao fianakavianao, maromaro ny tratra an'izany. Fanahy tsy mety mavany nanaka, tsy mety miteraka. Inona ny fanahy mamatotra anao sy ny akonanao, tiako fantarinao androany, fa ho afaka ianao androany. Attention fa misy fianakaviana mpamono tena, mpamono tena. Ary raha mahatsapatsapa an'izany ianao hoe kozininanao namono tena, nentoanao namono tena, nisy rahalahinao namono tena, attention raha nabavy rahalahy. Fa raha tsy miambina ianao dia eo kaikaikinao io fanahy io. Ianao no mahalala inona ny fanahy mamatotra ny akonako sy ny fianakaviako. Androany ho afaka ianao. Raha ompitendry zava-maneno, anasanareo areva avy eo, ianao zay tena mahatsapa fa tena na dia efa pino aretinao, satria misy aminareo reo ngefa vita batisy. Fa misy fotoana ianao rehefa mangatsitsika varim-bariny
dia miditra le fanahy misy aminareo reo mihitsy efa afaka tamin'ny anaovonan'olo tena teto fantatrao ny amiko ataontsika zaniry zany rehefa avy eo misy fotoana ianao nangatsitsika ary mahatsiaro fa niverenan'ireo fanahy reo ary amin'izao anao tena enonao tsy tafarina mihitsy hatramin'ny ara-bolanao zao ny zanakao misy amin'ny fianakavianareo reny le lesbienne vehivavy manambady vehivavy lehilahy manambady lehilahy tapahany zany io zao zany androany mijery ianao fa ny zanaka nabavinao na ny zanaky ny rahalahinao reny le PD reny fa nanotaranakao ary mila tapahana an'io zany raha mety makanisa itanoloana raha mahatsiaro ianao fa mbola ianao mihitsy misy an'izay ozony zay raha eo amin'ny 3 frère ambony rihana ianao dia makao ambony rihana amakeo anoloan'ny pilipitra raha ao ambany rihana ianao dia makany ambany rihana raha ohatra ianao ka eto amin'ny karobato dia makanisy eo anoloan'ny pilipitra ataontsika izy zay raha eto bypass ianao dia manao anafaka anao Jesosy Tompo fantatra tsisy miafina amina ny fiainako efimpiry no ny voady hatramin'izay nefa sasany andro ifony ana nefa sasany andro ifony ana mitoera Jesosy atao anatiny fokena ka le vodiny izao déjà zay tsy asa tanana efa elano fa ny ratsy foana misosokeo aloha fa malemia manjaka Jesosy atao pokena Tompo milanao ny fiainako Fieri aratsy azoninao ny tanako fa mandrevo ane ny fotaka ety milanao hitantanany dy kana inonino nataoko sy zay ezako dia ho zava-pona ratsy ana mana ka ny tananao ro no andray ny tanako ianao Jesosy no ane ianao Tompo fantatrao avoko mba tsy anala baraka anao intsodina mba hanomboka iza dia anjaka
Nigeria. Raha ilaozanao, raha ilaozanao ka ny tanana no andra fa ny ota sese Amen. Akipim masno androany amotsitra tsodrano anao, amotsitra tsodrano anao. Mila olona ty fireneny ty, mila olona afaka ty fireneny ty mba ho fahazavana ho an'izao firenena izao. Nefany raha ianao ary mbola voafatotra, raha ianao ary